Ny fotoanany vaovao eto amin'ny radio Tana, iarahanao amin'ny mpanao gazety ny l'Express de Madagascar. Alarobia fafito amin'ny roapolo ny volana May, faly miaraba antsika rehetra indray tao anatin'izao fandarana tondra Express izao izay feto amin'ny fondro gazety l'Express de Madagascar. Lova Rafity Arsoa sy Lova Rabary ny tondra ny fandarana amin'ity andro an'ity. Raha Lafarza Verson sy ny teknisiana ny onjam-peon'ny radio Tana no mampita ny feo any amin'ny tokantrano misy toerana misy atsika tsiraray avy any manatitra izay araba izay finaritra ho antsika miarabanao ihany Lova Rabary. Miarabanao Lova Rafity Arsoa dia manolotra izany araba izany feno faliana ho an'ireo mpiaintsy mpanaraka ny fandaran'ny l'Express de Atoandro Express mialatsiny. Afaliana tokoa ny an'ireo solombavambahoaka alina Lova Rabary efa alina be fa isasak'alina taoriana ny fifidianan'izy ireo ny fanonganana ny Andriamatoa Rajaonarompiana tsy filoham-pirenena intsony efa alina be izy ireo vao nifidy an'izay rijateny fanonganana ny Andriamatoa Rajaonarompiana izay andrasantsika moa amin'izao fotoana izao ihany koa ny kabary ataon'Andriamatoa Rajaonarompiana izay tokony natao tamin'ny 12 ora atoandro lasa teo raha ny vaovao nampitaina taty amin'ny gazety naemitra indray izy io amin'ny iray ora amin'izao itenena antsika izao andrasana araka izany ina no kabary n'Andriamatoa Rajaonarompiana fa horesantsika aloha ny zava-misy tena tsy mba zaza alina Lova Rabary. Ny teny tsy mba zaza alina Lova Rafity Arsoa dia niditra nirotsaka tamin'ny fanaovana ny latsabato ireo solombavambahoaka latsabato nafan'izy ireo namaly ny fanontaniana hoe ekena ve sa tsy ilay taratasy fangatahana ny fanamelohana sy fiapangana raha ny tena marina fiapangana ny filohan'ny Repoblika dia ny navalyn'ireo solombavambahoaka 220 raha ny vaovao avy tsy mba zaza teny ary nambara tamin'ny fomba ofisialy nambaran'ny filohan'ny anteny miram-pirenena tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny toerana nisy azy teny dia solombavambahoaka 220 no nanaiky efatra kosa nanda izany fifidianana izany. Nisy moa solombavambahoaka sasany Lova Rafity Arsoa taorian'io fifidianana io izay tsy nandray anjara tamin'io fifidianana io avy hatrany dia niakatra teny amin'ny televiziona malagasy ary nisy moa ny solombavambahoaka vitsivitsy tonga teny amin'ny televiziona malagasy tamin'io alina io ihany ary nilaza tamin'izany fa tsy manaiky loatra ny fifidianana natao tao amin'ny anteny miram-pirenena alina. Raha treto aloha zany taorian'iny fandatsaham-bato iny dia ampangain'ireo solombavambahoaka ny filohan'ny Repoblika fa nandika imbetsaka ny lalam-panorenana ka andrasana amin'izao fotoana izao ny fanapahan-kevitra raisin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny taratasy moa raha ny tokony izy io maraina io io atoandro io no napetraka ireo solombavambahoaka teny anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana teny. Akoatra izay hoe nafampana izay ihany koa ny tena tsy mba zaza teny ny azo lazaina zany zao Lova Rabary raha ny firafitry ny anteny miram-pirenena dia nareo solombavambahoaka tafiditra tao anatin'ny antoko HVM za Lova Rabary dia isan'ireo nandany anty rijateny fiapangana ny filoham-pirenena ity ho amin'ny fanonganana azy raha vaongana tokoa moa zany Lova Rabary Rajaonarompiana dia ina zavatra miandry raha toka ankatoavin'ny HCC izay fiapangana Andriamatoa Rajaonarompiana ho isan'ireo nanitsakitsaka lalam-panorenana izay. Raha jerena aloha ny isa Lova Rafity Arsoa raha izay voalazanao izay dia nisy tokoa ireo mpikambana sasatsasany tao amin'ny vondrona parlementaire HVM nandatsabato tamin'izy ity tsy misy moa raha ny tokony ho izy moa raha ny voalazany lalam-panorenana dia tokony vote public na zany hoe fandatsaham-bato tsy miafina fa hitam-bahoaka hitapoko hitam-pirenena no natao teny omaly saingy tsy izay moa no nitranga fa latsabato miafina no natao izay vote public izay moa eto Madagasikara mbola tsy dia misy loatra tahaka ny misy any ampitan-dranomasina any fa vote public ohatra raha ny any Frantsa fotsiny hoe rehefa vote public no mitranga dia misy an'irony enregistrement électronique rony atao amin'ny électronique ilay izy dia soratana mihitsy any anatin'ny journal officiel any anatin'ny gazety mpanjakana hoe iza no nifidy iza no tsy nifidy ilay rijanteny na ilay fanapahan-kevitra tokony ono raisina teo anivon'ny anteny miram-pirenena eto amintsika moa tsy misy an'izay te hiditra keny amin'izay aloha vetivety alohan'ny amaliko ny fanontanianao eto amintsika tsy misy amin'izay inona no mazava-dehibe ilay hoe vote public tsy vitany hoe tsangatanana fotsiny satria izay tsy inona no anisany koa argument natosika ireo mpomba ny filoha Rajaonaromampianina mikasika indrindra ny hoe
tokony natao vote main levée sy ny sisa izy tsy maintsy natao vote public izy ny vote public de lojika toyny ilay fametrahana tao anatin'ny lalam-panorenana ny hoe nisy olombavim-bahoaka de tsy maintsy manaraka ny fanapahan-kevitra raisin'ny vondrona parlementaire misy azy. Inona ny fanapahan-kevitra noraisin'ny vondrona parlementaire misy ny solom-bavim-bahoaka de tsy maintsy manaraka an'izay solom-bavim-bahoaka de izay no mahatonga ny hoe tsy maintsy hitapoko hitam-pirenena ary mivoaka any anaty gazety mpanjakana ny latsabato nataon'ilay solom-bavim-bahoaka ahafahana mijery efa aveo hoe tena izay no mitranga ny ivelany izay no izy izay tsy hoe any ivelany fa izay no principe mahatonga n'ilay hoe vote public satria ny raha ny tokony ho izy izany fandatsaham-bato izany tokony miafina foana na fifidianana isan'andro io na fifidianana any amin'ny anteny miera-pirenena io na fifidianana filohan'ny republika raha ny tokony ho izy izany fandatsaham-bato izany miafina foana raha tsy misy ilay hoe mandat impératif ny eto amintsika nefa lolova mipetraka le vote public sa vote secret fa mipetraka ihany koa ilay napetraky ny fitsarana avy momba lalam-panorenana vao tsy ela kory izay mikasika hoe nisy olombavim-bahoaka de tokony hifidy araka ny feon'ny fieritreretany tsy misy teritery tsy misy ininy izany hoe no esorany fitsarana avy momba lalam-panorenana ilay fanaovana an'ilay hoe mandat impératif tsy mitombona tsony zany le hoe tsy maintsy fantatra hoe inona ny latsabato natao nisy solom-bavim-bahoaka iny ary na mitombona riny tsy misy fibedesana tokony atao anisy solom-bavim-bahoaka iny satria nisy solom-bavim-bahoaka hoy ny fitsarana avy momba lalam-panorenana de mifidy amin'ny alalan'ny feon'ny fieritreretany ary afaka ataon'ny pomba ny Andriamatoa pomba mpanohitra an'Andriamatoa Hery Rajaonary Mampianina Androany anie hoe ampabe masy tokoa iny fifidianana iny satria tsy nihita tao anaty olona izay fa de hitan'ny olona izay nandatsabato fa tsy nidinainy trano eo zany aloha andeha aloha ny resabe ary izay no ho resaka be ho toyany ity amaliko ilay fanontanianao tao Lova Rafidy Arsoa de hoe ny toyany aloha de resa be sy fifandroritana manodidina ny lalàna manam-potoana ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana handiniana ity fangatana ity raha ny tokony ho izy aloha de tsy maintsy misy satria misy ilay principe hoe droit à la défense son'ny faux-pangy de tsy maintsy mamaly ny fiampangana azy tsirairay ny filohan'ny republika ankoatra izay de mbola misy fotoana andiniany fitsarana avy momba ny lalam-panorenana eo amin'ny 30 andro eo zany hoe farafabetsany zany hoe mety mbola aritra hatrany amin'ny 30 andro 70 andro any zany ity resaka ity izay le izy raha ohatra jeretsika fa mbola azo ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ihany koa ny tsy mijery ny votoatiny fa avy hatrany de araka le nyresantsika teo hoe niendrikendrika ny sehoany ilay tranga teny Tsimbazaza sy ny fomba rehetra natao tamin'ity fandatsaham-bato sy fametrahana riza teny fangatahana fiampanganan'ny filohan'ny republika ty no avy hatrany de hodinian'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ary hitenenany asa rehefa aveo hoe azo raisina na tsy azo raisina any aloha zao ny tena miady ny pomba ny filohan'ny republika izay niakatra avy hatrany araka ny teneniko teo teny anivon'ny televisiona malagasy halina ihany tamin'ny roa maraina ihany Lova Rafidy Arsoa de efa nilaza sady fa manohatra iny fandatsaham-bato iny tsy de lay isan'olona loatra satria efa hitany fa tena vitsikely ary de tena vitsikely loatra ary zareo efa nisy tsina ny fanaovan-tsony ary ireo rehetra mpiaraka amin'ny rehetra rehefa ny saratsaraka sy miparitaka daholo tsy de izay loatra fa de avy hatrany de any amin'ilay resaka procédure ny napetraka izy ireo procédure nisy tsinetsy ny sisa sy ny sisa itiako moa de andeha ny ady hevitra hoe ny procédure fametrahana riza-teny fangatahana fiampangana teo anivon'ny fitsarana ambony zany hoe ny fitsarana avy ilay haute cour de justice ve no ampiarina raha tsy mipetraka ilay haute cour de justice sa azo atao avy hatrany tonga de eo anivon'ny anteny miera-pirenena miainga satria raha ny lalàna amin'ny fe ny haute cour de justice dia tokony napetraka teo anivon'ny prakidrara teo anivon'ny haute cour de justice aloha ilay fangatahana de nalefa nojeren'ny médiatora ny republika izay vao nalefa tany anivon'ny bureau maritry ny anteny miera-pirenena izay vao nalefa tsy maintsy nasiana irony commission d'enquête irony nandiniana hoe mitombona ve ny fiampangana sy ny sisa izay vao nandeha tamin'ny tsangatana nandalovana daholo ve izany dingana rehetra izany tena nilaina ve izany dingana rehetra izany raha toka mbola tsy misy ilay HCJ fa ny HCC ny misy sy ny sisa izany zavatra rehetra zany zany edivana daholo sy fandroritana daholo
izay aloha nytoyany farany akaiky indrindreto a lovarafidariso ampendrazana ny fanambarana ataon'ny filohan'ny repoblika raha misy moa ny fanonganana tokoa an'Andriamatoa Rajaona Ramampianina lovarabary inona ny mahasamihafan'ilay fanonganana aloha sy le fampiatoana satria izay mbola mampifangaro be dia be an'izay ny olom-pirenena hoe empêcher d'échéance fampiatoana fanonganana zavatra samihafa anankiroa mihitsy aloha lay d'échéance sy lay empêchement lay amin'ny teny malagasy moa somary manahirana kely any no miteny azy d'échéance raha tsy diso fanonganana mihitsy ny empêchement fampiatoana azy amin'ny asany ny d'échéance izay mitranga amin'izao fotoana izao a dia midika fa tena hoe nisy heloka nataon'ilay filohan'ny repoblika dia io heloka io a fanonganana ny vokany ary rehefa nanao an'izay heloka zay heloka natao teo anatrehan'ny firenena heloka natao teo anatrehan'ny lalam-panorenana izay nianianany no nataon'ilay filohan'ny repoblika dia tokony fanonganana no saziny amin'izay ary rehefa voaongana izy satria haute trahison namadika ny firenena efa voaongana izy satria ohatra hoe nanitsakitsaka ny lalam-panorenana efa voaongana izy ohatra satria tsy nahiny tantana manquement manifeste amin'ny asa tokony nataony zay le filaza azy ao anaty lalam-panorenana rehefa nanao an'izay izy ka voaongana ary nolazainy solombavam-bahoaka fa nampangainy solombavam-bahoaka fa misy an'izay ary noelohy ny fitsarana ambonina ny fitsarana avy hoe tsy mendrika tokoa dia miongana tsy afaka milatsaka hofidiana intsony rehefa tratran'izay fa amin'ny resaka empêchement indray ilay empêchement ilay hoe fampiatoana dia fijerena hoe manana ny capacité physique intellectuelle ve ilay mpitantana hitantana n'ilay firenena zany hoe jerenao zany hoe manao ahoana re ny toe-pahasalamana ity filohan'ny repoblika ity afaka mitantana ve na ny sainy na ny vatany ve afaka mbola mitantana ny firenena izay indray no jerena amin'izay a le izy tsy na tsy hoe aviany amin'ilay olona ny mahatonga n'ilay aretina fa zava-misy a dia misy aloha ilay hoe misy aloha ny empêchement temporaire hoe mandritra ny telo volana aloha ato kely ny asany a fa rehefa avy eo rehefa tena misy ny pirofo mivoaka ny pirofo fa dia tena manana olana ara-pahasalamana sy ny sisa ary tsy afaka intsony mitondra ny firenena noho izay olana izay ilay filohan'ny repoblika dia amin'izay no atao ilay hoe empêchement définitif izany hoe ahato tanteraka atsahatra tanteraka amin'ny asany fa tsy voaongana fa rehefa sitrana somatsara izy rehefa avy eo a ka afaka miverina eo aminy indray ireo le fahafahany rehetra mitantana ny firenena dia afaka miverina milatsaka izy ilay amin'ilay voaongana teo ve lovarabary ny fifidianana filoha-pirenena tsy ahafahana milatsaka sa hoe rehefa fifidianana rehetra raha izay fanontanianao izay aloha dia na inona fifidianana atao eo anivona firenena tsy afaka milatsaka ho fidiana intsony tsy ho isan'ny olona azo fidiana intsony ilay filohan'ny repoblika voaongana na amin'ny fifidianana be ny tanàna na amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka Andriamatoa Zafy Albera tamin'ny fotoan'androny nahatra tamin'ny asany fa mbola afaka nirotsaka no fidiana ihany a nirotsaka ho fidiana filohan'ny repoblika izy tsy lany a nirotsaka ny fidiana solombavam-bahoaka izy a lany somatsara fa ny filoha voaongana tratrany ity atao hoe d'échéance ity a dia tsy afaka milatsaka ho fidiana intsony a na amin'ny fifidianana inona na amin'ny fifidianana inona eo anivon'ny fitantanana ny firenena andrasantsika moa lovarabary ny fanambarana ataon'Andriamatoa Hery Rajaona Ramampianina raha toka ao anatin'izay fanambarana izay misy ny fandravanany anteny meram-pirenena ina ny zavatra mitranga mitoy ihany ve ilay fanadiadiana ataon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny amin'ny fiampanganan'Andriamatoa Hery Rajaona Ramampianina ho nanitsakitsaka ny lalam-panorenana sy ny sisa araka ny voalazan'ireo solombavam-bahoaka ny somary manahirana kely fotsiny amin'izy ity lovarafidariso raha ny tokony ho izy aloha rehefa nisy izay le etsika natao izay marina fa mbola filohan'ny repoblika Andriamatoa Hery Rajaona Ramampianina androany vao ny solombavam-bahoaka fotsiny no ny teny hoe izahay dia miampanga ity filoha ity a nanao a anyreto fietsika isan-karazany a tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana sy ny sisa ireto fa tsy anjara ny solombavam-bahoaka no miteny hoe tena tsy mendrika ny filoha intsony izy fa anjara ny fitsarana avy momba lalam-panorenana moa amin'izao fotoana izao zany hoe misy zany ilay karazana procédure judiciaire raha zay ny azo itenenana azy hoe procédure eny amin'ny fitsarana atao amin'ny filohan'ny repoblika ny olona misy ataontsika hoe raha-pitsarana ve mitatao eo ambony lohany mbola afaka mandray fanapahan-kevitra ary indrindra fanapahan-kevitra misy fiantraikana avy hatrany any amin'ilay olona karazany ohatrany hoe nitory azy satria karazany mitory ny filohan'ny repoblika ny solombavam-bahoaka somary manahirana ihany ny eritreritra an'izay hoe misy fitoriana natao an'ny filohan'ny repoblika nefa rehefa avy indray filohan'ny repoblika ireo mpitory ireo dia ataoko tsy
manahirana izay zavatra izay satria manjary lasa miteraka ny korotana fa ny zavatra azo atao aloha sy ny everina hoe mifanaraka amin'ilay izy avela mandeha ity resaka fanonganana ity de rehefa tsy tonga ilay fanonganana asa izay mety hitranga eo de aorin'izay ny filoha repoblika no mandray izay fanapa-kevitra azo atao fa raha ny vao miainga amin'izao fotoana izao aloha dia tsy tokony ary tsy afaka raha jerena ny fandehanira raha-pitsarana isan-karazany de tsy afaka mampiasa izay fahefany amin'ny fanonganana ny anteny-mera-pifandravana ny anteny-mera-pirenena izay ny filohan'ny repoblika. Raha ny zava-misy androany lovarabary enanivon'ny fitsaranafo momba lalam-pandrenana ankehitriny ny ritsa-teny nataon'ireo solombavam-bahoaka fiaram-pangana moa an'Andriamatoa Rajaona Romampianina zava-misy androany aiza ho aiza ny mety ho fironan'ny fitsaranafo momba lalam-pandrenana mety ho tanteraka ve ny fikasan'ireo solombavam-bahoaka ny anongana ny Andriamatoa Rajaona Romampianina sa tsy raha fahitanao azy aloha? Sarotra be ny andeha heritreritra avy hatrany hoe inona ny mety ho avalan'ny fitsarana avy momba lalam-pandorenana ny fitsarana avy momba lalam-pandorenana tsy maintsy andinika hoe nanahoana ny fomba nanatanterahana ilay fifidianana nanahoana ny fomba rehetra nametrahana ilay taratasy ilay rijateny fangatahana fiampangana ny filohan'ny repoblika na ilay taratasy fangatahana fitoriana mihitsy ny filohan'ny repoblika izany rehetra izany mbola mila dinihany eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana misy ny zavatra azo tenenina mikasika raha raisitsika ny resaka procédure tsy mijery afa-tsy izay aloha tsika misy ny zavatra azo tenenina raha resaka procédure tamin'ity indray mitoraka ity nefa koa etsy andaniny misy ihany koa ny zava-misy hoe tsy mipetraka anie ny HCJ Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarisoa dia efa niteny matetiketika ny amin'ny hoe marina fa fitsarana ny eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fa misy fotoana ihany koa izy tsy maintsy misy fanapahan-kevitra politika tsy maintsy raisina izany hoe misy ny lalàna mipetraka eo ny lalàna misy fahabangana eo anivon'ny fampiarana ilay lalàna ary na ilay lalàna raha rehefa hita ilay fahabangana eo amin'ny fampiarana azy dia misy fahabangana ihany koa ilay lalàna rehefa avy eo tsy maintsy misy karazana fanapahan-kevitra politika zany tsy maintsy ho jereny eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana aiza no mety ho foronany amin'izay fotoan'izay Lova Rafidy Arsoa anankisivy zareo mikambana ao anaty fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mety misy ny resaka tsangatananao manahoana ny fiodiny eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana eo mipetraka ny fanontaniana hoe aiza no mirona ny fitsarana avy momba lalam-panorenana satria na io lalam-panorenana io ary na io lalàna io ary ry zareo samy mpahay lalàna dia samy manana ny fomba fandikany azy ka mety izy tsy fitovikevitra koa eo anivon'ny anten'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana mety isy ny fifandroritana aiza no irona ny betsaka inona ny ekeny betsaka inona ny tsy ekeny betsaka aleo ny fitsarana avy momba lalam-panorenana fa raha ny fomba fiasa dia niten'ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana manana ny lanjany kokoa eo amin'izay safidy izay raha tsy iso aloha farabary raha misy ny fitovina nefa raha sivy izay ry zareo sivy ny isan'izy ireo raha toka misy ilay efatra sy efatra dia mazava ho azy fa fahadimy ilay filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana mazava ho azy fa raha toka efa hoe 5 sy 3 dia na mbola anangatanana na filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana tsy hanana n'ilay poatsony izany hoe araka ny voalazanao raha misy ny fitovikevitra efatra sy efatra dia izay irona ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana no andehanan'ny safidy aiza ho aiza ny fironan'ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana tsara jerena fa tsara jerena ihany koa aiza ho aiza ny mety ho fironana sy fandikana rehetra le mpikambana valo hafa ny lalam-panorenana iny koa mbola fandinihana anankiray azo atao fa raha ny zava-misy hitany hatreto aloha lovarabary raha ny fomba fandikan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny zavatra voalaza ny lalam-panorenana raha tsy raisitsika fotsiny afa-tsy ilay tranga mikasika ny mandat impératif ny solombavam-bahoaka ohatra ny hafahafa tamin'ny saina ihany na heno an'ilay hoe miaino ny feon'ny fieritreretany avy ny solombavam-bahoaka fa tsy miankina amin'ny baikon'ny groupe parlementaire na ny vondrona parlementaire na ny antoko politika na ny vondrona antoko politika na lany azy ireo mbola karazana interprétation hafahafa sy nanahirana mihitsy raha iny fanambarana anankiray iny Lova Rafidy Arsoa azo tohizany iny hoe mandat impératif la faritra ao anaty lalam-panorenana no nofafanao tsotra fotsiny izao dia zao manjary azo ny olona ho ampiasaina indray iny hoe ka tsy misy tsinona ny mandat impératif fa asaina mifidy miaraka ny fion fieritreretanay zay fa tsy manaraka mibaiko ny antoko dia azonay atao zany no mifidy araka ny fion fieritreretanay dia mandatsabato miafina dia eo koa ho avy ilay fotoana hoe
ny fifidianana eny anivon'ny anteny mera-pirenena rehefa mahakasika olona de tokony atao latsabato miafina de ho avy koa ny filazana hoe latsabato miafina satria mahakasika olona ity fifidianana ity zao zany ilay fanapaha-kevitra noraisina rehetra teo aloha reny zany zao mety hivadika amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ary tsy maintsy manaraka an'izay lojika an'izay izy rehefa andray fanapaha-kevitra mikasika ity fandatsaham-bato teny anivon'ny anteny mera-pirenena ity zay ko no iampitantsika amin'ny fitombaovao ireo gazety izay novokary ny vondro gazety l'Express de Madagascar raha pitsitsika mitondra misimisy kokoa mikasika ny fanambarana ataon'ny filoham-pirenena Pierre Rajaonarimampianina izay andrasana moa amin'izao ora izao faingakely fotsiny ny Ralph Farazavarisson dia mivadika amin'izay feon gazety izay isika